Coucou, mbola live ihany ô, asa tsy anareo? Tonga de vavantsika rehetrarehetra fa tsy mandeha lavitra be akory zareo a, de mankasitraka anareo a, zay mandefa bonjour, zay mandefa salut. Et y a quelqu'un, ino moa le soratra eto? Est-il quelqu'un? Ino moa le fanontaniana eto? Est-il possible de discuter avec vous? Ihany tompoko, alefa foana ny discussion antsika fa tsy misy olana le izy. Ahoana ny ampatarana ny vehivavy mbola virginy? Lana vehivavy mbola virginy de ny andrina. Tapikandrina eto somary mbola madiodio malamalama mitovy ny andrin-jazakely. Ty tapikandrina eto ty. Ny sofina ihany koa, raha ohatra ka ny sofina somary malefaka toy ny sofina zazakely. Ny nono, raha ohatra mitsapan'ony vehivavy lisany ho an'ny vehivavy virginy de tsy maintsy mafy be le izy. Ohatrany hoe misy voatabia na misy ovy na misy vato ao anatiny ao. Ho an'ny vehivavy raha hoe tsy virginy tsotra tsapaina de efa malotalota ilay nono. Zay no afantarana anazy. Salut, azo nonoina tsara ve lavatay sy fory raha voadio tsara. Tsara ho fantatra voalohany indrindra zareo fa aleo azava ny resaka fa raha ohatra ka henono fory na ary amin'ny lavabody de fadio mampirafy. Mampirafy eo ianareo de voan'ny miankatra fa aleo azava ny resaka. Ka raha ohatra zany ianareo ka te hoe hankafy an'le izy na lavabody na fory de voalohany aloha ny fory no tsisy olany, fa ary amin'ny lavabody de fitaovana famoahana zavatra fa tsy fampidirana. Zay aloha de efa loza le izy. Amin'ny ankapobeny ihany koa misy fitaovana fanadiovana lavabody ka raha tsy voadio tsara de taibeny ao tsy maintsy sarotsarotra le izy. Ary raha ohatra ka hoe any amin'ny lavabody ihany koa de tsy maintsy mila mividy menaka mba hampalama tsara le izy. Raha ohatra ka ho an'ny olona voan'ny hémorroïde de oka aloha tsy trano tsara le hémorroïde satria hiteraka loza amin'ny vatana. Raha ohatra ka hoe mbola efa marary mbola any amin'ny lavabody any tsy mahay mipetraka. Raha hoan'ny tovovavy malagasy mbola tsy miteraka indry de oka aloha le any amin'ny lavabody noho lavabody tsy mahazo milalao lavabody zany. Teraka tsara aloha indry voaka ny zazakely 3 4 tsy haiko 1 2 de avy eo aorianan'izay raha ilalao lavabody ianareo roa tsisy olana fa afaka atao le izy. Fa zay lazaiko zao ny asa lavabody de natao hamoaka zavatra fa tsy hampiditra. De anjaranareo roa no mijinja vokany avy eo. Salama, misy fanontaniana manetikitika ny saiko. Inona le fanontaniana manetikitika ny saiko? Ho anareo izay mametraka fanontaniana mba hoe atao lavalava le izy de mba mahafinaritra. Mba ampianaro milely. De aleo fa ho ataontsika le vidéo atao anandray no milely efa nisy tany alohaloha tany fa ho atory ihany nareo zany de ataontsika le salut sika anontany isaka ny inona kay ny couple no tokony manao firaisana. Ny tiako lazaina de hoe fomba fanasana handro mba tsy hahabe voka. Fomba fanasana handro mba tsy hahabe voka de efa nisy fanasana handro nataoko tany aloha tany. Aleo fa ho averiko indray aloha le fomba fanasana handro satria le izy ho an'ny vaovao zao somary sarotsarotra, ho an'ilay teo aloha ihany koa mety mbola somary manodinodino de ho averiko ny fomba fanasana handro de am'izay mba haindry tsara manao an'ilay izy. Inona ny couple ny fotoana roviana zany ny lera tokony hanaovana anazy. Raha ohatra ka hoe te hanamboatra zazakely de tsara kokoa le amin'ny maraina satria amin'ny maraina ilay ranonainan'ny lehilahy iny matanjaka tsara le izy le fohy iny satria amin'iny zetra vitany. Betsaka ny ranonaina mivoaka amin'iny raha hoe milely vehivavy anankiroa. Raha amin'ny alina nefa de le ry koa reraka de kamo be koa, tsy hoe kamo izy fa mazoto foana le ry reraky ny asasany irery de eo ihany le ady-tsaina tsy de mahavita mikotrana tsara. Nefa kosa nefa ny vehivavy ao anatin'le amin'ny alina iny no mety kokoa le tanjaka ny vehivavy fa ny ahy zany raha torika hoe raha tena te hiteraka tokoa ianareo de aleo amin'ny maraina manao an'ilay izy. Zany hoe miankina aminareo roa ihany io moa fa tsy de misy olana loatra fa ny manisany fadimbolana de ho averiko ihany le izy de mba amin'izay mahalala daholo isika rehetra salut mba mangataka torohevitra kely raha mba mety.
eny tonga dia apetrao fantaninareo fa tsy misy olana mihitsy dia mba zay salut za manana fanontaniana sao mba afaka variana azafady vehivavy 20 taona manana zanak'arovavy 20 taona 1 taona fa maninona ka izao rehefa manao amin'ny vadiko dia tsy mba mahatsapa izany tonga izany mihitsy nefa rehefa maty za dia irery dia afaka tsara fa maninona ka izao rehefa izaho tsy mba manao amin'ny vadiko izany mihitsy zaho tsy mba tia manao amin'ny vadiko izany mihitsy zaho marary lamosina foana dia misy perte mangididy foana avy ao anaty ao tena mampijaly ahy mihitsy efa mitsindrona fa tsy afaka manoatra fa tsy afaka mihitsy dia omevaolana azafady mamparary ve ny mandro amin'ny rano mafana fa izao tena efa ela be tsy mba mandro amin'ny rano mangatsiaka izany mihitsy mba hoe fikafika kely ny mankafy miaraka amin'ny vadiko dia manana olona izao ianareo roa eto indri variana amin'ny masta ramose variana amin'ny masta ry ivelany izay izao ilay olonareo roa dia mino ihany koa fa ny tokantranonareo roa dia niorina tao anatin'ilay tsy tao anatin'ilay fahavononana ilay izy ka ny vahaolana apetrako aminareo roa dia mifampiresaka satria ianareo roa no mikorotana amin'izao mikorotana ianareo roa dia ilay kilalaom-pitiavana tokony atao no tsy mety sy tsy mandeha amin'izay laoniny mbola tanora ange ianareo roa efa 20 taona izao indry rangahy koa possible fa 30 taona mbola ao anaty fahatanorana mila manalaza tsara ianareo roa izao fa ny tsara tokony atao dia mifampiresaka azafao tsara amin'ny ramose no olandria dia ramose koa milaza ny olany mifampihaino tsara ianareo ohatrany ahoana izany mifampiresahana rehefa tonga amin'ny ariviny izy reraka na koa ohatra hoe rehefa ilay vao maraina na ilay tsisy atao iny dia mba mifampiresaka mba safosafoy indray kitikitihandry moramora eo izy dia mifampiresaka ianareo roa indri izao ilay hoe tsisy fafinaretina ho andry ilay izy dia izay hitanareo izay ramose izao tsy mahalala hoe tonga ve ilay orgasme indray tsy mahalala izy izao hoe fa dia alefalefa fotsiny iray roa telo dia vita lasa ve ilay ranona iny izay izany dia indriko nefa tezitra be indreo le izay fotsiny koa ve dia ramose izany hoe tsy mahalala an'ilay izy hoe tonga ve ilay ranona iny dia tsy mahalala koa izy hoe nankafy ve indry ianareo roa tsy miresaka dia noho izany ianareo roa ilay olana voalohany ny fitiavana ny zava-dehibe indrindra tsy ampy fitiavana ny tokantranonareo roa mandeha ila ilay izy fampiresaka ianareo dia miaraka mankafy izay ilay atao mankafy voalohany dia mila falifaly mila tsikitsiky izao anefa raha ohatra nefa kosa aloha ramose hoe sendra hoe manao sipa na mampirafere ambadika ery ka fantatry madama dia izany ange dia efa olana hoe mampihemitra an'ilay tokantrano dia oka izay ho an'ny lisany oka izay ilay mitikodina etsy sy eroa fa tsy vahaolana mihitsy izany fa eto izao dia sy mba rava ny tokantranonareo roa amin'izao fotoana izao fa raha tianareo roa no hoe ankafy sy ampilamina ny tokantranonareo roa dia mifampiresaka mivantana ianareo roa manazava ny olana izao efa lehibe ny ankizy tsara ange izany milamina ange ianareo roa efa lehibe ny ankizy manalaza sisa nataonareo roa dia nefa nareo nandritra fotoana ela be izay dia tsy hitanareo roa izay hanaovana anazy ka torohevitro mifampiresaka mifanazava tsara dia hazavaina ny olany dia rehefa milely dia tsy mahazo menatra aloha dia mila mankafy ianareo roa dakitsika dia dakitsika mba andeha ny zanakareo izao efa lehibe dia mety tsy voatery hoe ao an-trano ao ilay tsy tsara loatra hitany ankizy ao ilay izy fa mba apetraka any amin'ny dada sy neny any ny ankizy dia lasinareo roa mandeha manalazy kely any amin'ny hotely ohatra dia any ianareo roa mankafy tsara manalazy tsara dia mba atao miadana izy tsy hoe maika ahody rangahy ahoana rangahy izany afaka atao weekend dia amin'ny alina ianareo matory any tsara ange izany
Fa ity zao de mampalahelo fa rava ny fiainanareo anankiroa de zay ho mila fampiresaka tsara. Le ry zao de tsy mahalala akory inona zany tokony atao kambadama de mino fa any ambadibadika any koa zao le ry rehefa miaigny antsirim-panantenana de lasa izy makamaka vehivavy etsery de tsy mahalala akory izy atao ahoana le izy fa de alefa fotsiny ray roa telo de vita. Manao lalaki-takisoa le tokantrano de mampalahelo. Le masta de aleo azava ny resaka fa tsy mahasolo olona ny masta. Na enjato na impolo ary manao an'ireny tsy mahasolo olona mihitsy fa tsara hoe efa misy olona miaraka amindry zany eto any de tsara indrindra hoe fampiresaka ianareo roa satria le tokantranonareo roa mandeha ila le izy. Tsara ve ny hoe mandro amin'ny ranomafana raha ho an'ny vatantsika olombelona de mandro amin'ny ranomangatsiaka no mampalefaka sy mahatanora ny vatantsika. Raha ohatra monja izy zany ka hoe marary na hoe tsy mahazaka an'le izy tsy omena tsindry fa mba atao matimaty kely fa tsy le mamay be fa tsara kokoa mba le hoe ranomangatsiaka no androna ka tsy omena tsindry moa raha ohatra ka hoe tsy mahazaka indray de somary mba le atao matimaty kely ny mandro fa raha ny tsara de hoe ranomangatsiaka no tsara. Zao marary lamosina foana de misy perte manodidina mivoaka ao anaty ao. De io koa zao no mety olana mety hoe marary ihany koa nke zany ndre hitanareo zany mikorotana ny tokantranonareo roa eto de mampalahelo. Tsy hay hoe ramose nandeha nanenjika tary ambadika tary de namindra aretina tamindry satria tsy nareo roa nge tsy fampiresaka mandeha ila le tokantrano de mampalahelo fa zay vahaolana akaiky de mifampiresaka ianareo roa satria tsy ampy fifampiresahana tokantranonareo roa de mamaolana ianareo roa inona no tokony atao de aza miandry ela indria fa tonga de makany amin'ny dokotera. Zay ny vahaolana aingana de jerena ny vatandry mba misitrana aingana ny vatandry fa tsy aza miandry ela be. Coucou milay eny eo misaotra-betsaka anareo salut tompoko mba anontany afaka manoro hevitra manaingeza filahiana fa tena misy namako sahirana mihitsy ato atahoana zany manabe alay lataka de raha ihany ny atao manao plastique surgile isany tsy possible mihitsy hoe ohatr'izao ny halavana izy de atombo tila ho lasa 2 cm de aiza zany le zavatra ampitomboina an'iny zavatra iny. Raha ohatra kelikely izy de lasa marotsaka kelikely izy de amin'izay fotoan'izay tsy maintsy manao plastique surgile isany. De inona zany tokony atao raha ohatra ka hoe te hanao plastique surgile isany? Raha te hanao plastique surgile isany de mandeha makany amin'ny dokotera de ho alebiazina izy ho alavaina na hoe angezana vitan'ny dokotera izany. Fa kosa ny zavatra mba atoroko de hoe ny plastique surgile zareo tsy natoraly 5 taona raha ela indrindra de tsy maintsy soloina io ka ela raha tsy manam-bola tampoka ela ao aorian'izay 5 taona izay de nelahy be indrindra voan'ny homamiadana io ela ary mety tsy hetsika tsongo le bibity fa tsy maintsy alazo na hoe na mety hipetrahan'ny aretina ihany satria tsy inona le fitaovana natao tao anatin'ny bibity ela iny zavatra hafa mety hoe plastika nataon'ny dokotera na hoe tsy hay hoe inona no nataon'ny dokotera nampahalava le izy ao de io mbola averiko foana hoe tsy mangezana azy na mahafoy anazy na hoe marivo loatra na tery loatra na malalaka loatra tsy izay fa kosa ny fahaizana mankafy. Tiako be le zany ela kosa foana andorana antsika mba ho ery mahafinaritra be loatra zao nitaondreraka mba hoan'ny foroko nela koa de zany foana ve mba mifanao teny mankafy ohatr'izay ianareo roa rehefa milely ary tsy voatery eny amin'ny fandriana ihany fa rehefa amin'ny fiainana andavanandro de mifampizara fitiavana de izay no mampilamina ny tokantrano. Tsy ampy an'izay ange le fiainantsika malagasy zareo tsy ampy de mampalahelo fa lasa mandeha ila korosofahana latsaka anaty lavaka ny tokantrano malagasy.
dia ho any lazany eto raha ohatra hoe tiany lamba ho ngezangeza ny bibita dia tsy maintsy any amin'ny dokotera la manao anazy fa tsy vita hoe miena efa misy vatra menaka moa zany ilay hoe mampalava anazy fa tsy possible mihitsy zany hoe anositra menaka foana la dia vetivety be dia lasa lava be ao tsy possible zany dia zay. Salut, afaka mba resahana ihany koa ve ilay string dia vokatra tsara entiny sy ny vokatra tsara entiny azafady. String mba ataovy lohevitra koa ilay minono fory sy lataka hoe ahoana ny finoana lataka sy ny fory, afaka mahazo contact anao hoe mba haresao koa ilay string. String amin'ny tonga amin'ny slip rehetra rehetra e dia be zao ny karazana slip rehetra rehetra, boxeur ilay malalaka ka io miankina amin'ny vehivavy ihany io. Rehefa tonga fotoana aloha ny vehivavy dia tsy maintsy manao ilay slip ngezangeza satria mametraka ilay taly ao anatiny ao. Dia fomba ahoana moa indrindra ohatra ka hanao string nefa indray hanao an'iny taly iny, tsy maintsy ilay slip ngezangeza. Hoe raha ohatra ndrika amin'ny andavanandrom-piainana ka tsy tonga fotoana dia afaka manao slip string na be dia be. Hitanareo zao efa misy ilay slip tsy string tsony indray amin'izao fa ilay paozin'ilay izy eto ilay manampina ilay fory eto fotsiny ilay izy dia sady tsisy tadiny dia ary ambany ary ato aoriana vody ato ilay izy somary misy tahony kely, somary manao ohatran'ny V zany ilay izy dia misy